fiainan'olona tsy vita mora raha voasolona fakeo elabeny mpanakora any mora kivy io tsy atao fa ho ambatikiao mianjara bianao mahajanga ao fa ny efa voakitika zany a 19 hectare le vahoaka efa niravany misy valopolo mahery ny trano anatin'izy io ary io resaka tady tany io zany a de mbola mandeha any amin'ny tribunal am'izao fotoana zao ary angamba ao izy angamba victime eo toerany ary izy ny président ny association ary zao ny nanatona ny président fokotany koa izay ny président fokotany amin'ny toerany io de tsy au courant mihitsy ny zavatra mandalo rehetrarehetra eo na ny resaka fandravana na normalement tokony misy taratasy koako mandeha ny président fokotany satria zahay teo zany seka na ny médecine ny président fokotany de ny président fokotany présidente moa fa vehivavy ny ao a mbola tsy au courant koa zany mikasika io fandravana io fa izy zany ozy izy ny préfet dia baiko didy midina miakatra didy midina zany avy ry ambony manko midina didy midina avy aty ambony zany de misy ministre nason zany mialatsiny andre mato ministre raha manonona ny anaranao eto ny tenako hoe izy nanome baiko taratasy izy rery a nefa ady mandeha any amin'ny tribunal ary zao angamba ianao ny manazava hoe aiza izy daholo ny dossier tsika am'izao fotoana zao satria izahay zany dia anatiny mbola miady am'izay fiarovana andreo vahoaka reo satria vahoaka efa mipetraka valopolo taona ao zao fa misy madama zay mama zay bebe dady ozy izahay efa folo aby zato taona izy am'izao fotoana zao izy mipetraka teo voalohany zany tamin'izy nitsenany général de Gaulle mbola mandeha tongotra ry zareo ho any amin'ny aéroport ery Ambourville hitsenany général de Gaulle eritreretintsika tsara angamba zany hoe général de Gaulle zany a tamin'ny taona firy zany izy zany hoe général de Gaulle zany folo amby zato taona zao le raha matory zay eo ary ny zafiny rehetrarehetra eo daholy efa antitra manjafy amanjafy ny manga tapandro zareo ny manga ny toilette pitehana nareo vahoaka reo zany na ny toilette andehanana olona dimanjato mahery eninjato mahery zany eny aiza ho aiza mitany andehanan'olona am'izay na resaka zon'olombelona fotsiny zay no tsiry efa tonga eny aminay daholy ny solotena ny vahoaka ny maroala iny amoron-dranomasina première position rehetrarehetra iny fa alaina ndray hony io tany io ka eto zahay tompoko dia mampitandrina ihany satria raha ohatra ho tonga ny fahatezerandreo vahoaka reo a de mialatsiny zahay a fa nareo mpitondra zay manodikodina ny tany-bahoaka ny tompona andraikitra zahay vahoaka ny Belinta manoloana zao voina mahazo anay zao ny fandravana ny tranonay zay nonena natao anatin'ny firy taona efa mandeha presque any amin'ny 9 taona de indray andro ihany no naravana ka mahatsapa zany zahay eto tena hoe ankilabao tokoa manoloana eo anatrehan'ny fanjakana satria tsy mba nisy mihitsy ny nitsidika zahay nandritra an'izay fotoana nitrangany zay fandravana ny fanananay zay singanako manokana eto moa zany de soranay moa ny ramatoa solombavam-bahoaka no mba tonga tany an-toerana nitsidika ny zahay fokon'olona tao Belinta ka amin'ny mahasolombavam-bahoaka anazy moa zany soranay manokana izy ka afazo eritreretina moa zany ny tsisy ny fitodiana eo aminay satria raha nanontaniana ireo zay nanatanteraka ny asa tany indrindrandrindra fa ny huissier de sy ireo miaramila zay noentiny tariny de tena tsisy nanaika nanome hoe ny didim-pitsarana démolition nafahandreo nanao any fandravana zay nataondry zareo samby nanilika zany zareo ny tena mampalahelo de nanilika daholo zany zareo any amin'ny préfet fa hoe préfet ono naniraka zareo nanatanteraka ny oasa io zay nandrodana ny fanananay ka 10 camion moa no miaramila zay noentina teo amin'le 20 décembre angamba ziny de
ka tsisy afaka nanao ninina moa ny vahoaka fa dia nalahely fantazapotsiny ihany manoloana n'le fandrodanana satria betsaka loatra ny miaramila zay noentina. Ary misy manana titre ve nareo le tao io zany misy karakaratasy any zany hoe le tany aloha efa tsisy olona fantatra hoe ty tany ty moa tanina iza moa na tanina iza fa efa mandeha any amin'ny tamin'ny 2005 vao nandeha ny fikarakarana teo anatrehany domaine. Dia ny domaine mihitsy no nananaza fa hoe inona raha ny procédure tokony ho ataonay manona fa satria zahay fa presque efa 20 taona mahery mipetraka tamin'ny toerana. Tsy maintsy manao fangatahana transfert à l'état ianareo fa tanina colon io tany io dia nataonay moa les procédures dia rehefa nanaraka les procédures zay dia non opposition tsy nisy nanao opposition dia namoaka ny certificat d'affichage ny district non opposition. Efa taty aorina vao nisy nitranga fa hoe tompon'le tany ankehitriny zay nilaza fa hoe compagnie Madegaso ny tompon'le tany. Ke mandeha moa ny raharam-pitsarana nanomboka teo amin'ny 2006 vao nitranga ny raharam-pitsarana. Ny zavatra nahagaga nefa tao anatiny constatation dia tsy hita io olona eo. Tao notifienao koa zany le professeur Balla zay nafisena sur terrain sy nafisena tambouro fokotany dia nandritra ny 2 volana tsy nisy ny opposition. Dia izay no natonga an'le dossier dia nandeha ara-dalàna jusqu'à tonga taty amin'ny ministère ary raha ny lalàna no jerena ao amin'ny article 74021 dia tokony ny conseil des ministres no manapaka fa tsy au niveau ny ministre irery ihany na zay tompona andraikitra afaka ny anao an'izany. Nefa tsy zay ndreny zany zava-nisy fa décision sisa no nivoaka nefa zay moa tsy mahazo copine zany tsy nampalalana anay hoe inona ny antony. Dia zay no natonga zahay nampiakatra ny raharaha eny anivony fitsarana miady amin'ny fanjakana amin'ny conseil d'état zany ary mbola mandeha zany procédure zany amin'izao mangataka ny hanilena an'le décision mba hitondrana an'io fanapahan-kevitra io eny amin'ny conseil des ministres satria zay no voalazany lalàna fa tsy au niveau ny ministre rery ihany. Zay no nahitana hoe mahatsapa zany tena hoe voantsindry azo lena mihitsy zany zahay madinika nefa na dia miezaka raha manaraka an'le lalàna antsaka ny sy andavana. Ary matoky mihitsy zany matoky tena zahay fa tena nanara-dalàna ny zavatra zay nataony rehetra fa tsy nanao ankiriny zany zahay fa zahay amin'izao fotoana zany no nampiasana hery famoretana. Le anarana Robert François. iza Robert François. anisan'le olona Anisany victime anisany victime mihitsy satria zany ny filohan'le association Fanoro Miray satria le fokon'olona zany taloha izy fokon'olona nitondrana an'le fangatahana dia taty orina tonga dia najoro ara-panjakana natao fikambanana le izy. Sao dia taona hoe mamula Valesiawa Sao dia taona hoe mamula Valesiawa Tia Letia Famalae